Tongona teknika mpambolena izay isan'ny tsotra indrindra nefa hita fa mahomby tokoa. Tsy dia sarotra ny manao azy ary indrindra koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy dia mandany fotoana izy. Izao tsika dia jery ary ny fomba fanomanana ireo akora hanao antsika ilay tongona. Voalohany indrindra aloha mila manana ianao ny akora maina, ny akora maitso, ny zezipahatra. Ao anatin'izay koa nefa mila jerevana kokoa ny fitodik'ilay izy hoe mahazo taramasoandro tsara, mety hoe tsy dia talaky rivotra loatra ve izy. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia afangaro, izany hoe ny fako maina somary lehibebe any ambany miakatra, avy eo ny ravina maina, manaraka azy ny fako maitso izay somary madinidinika, manaraka azy ny zezipahatra, avy eo izy rakofana tany. Fa mihitsy ilay vokatra be tena petit pois teto raha tena vokatra be, tena vokatra be. Tsy miara reraka daholo ny taninao fa afaka mifandimby izy. Ohatra hoe ampiasanao aloha ny anankiray dia avy eo indray avadika ao ilay tsy niasa tao ambany iray no ampiasanao amin'ny manaraka. Manarak'izay miena kokoa ny tany fandaniana zezika eo amin'ilay tany rehefa manao aporina fa manana an'ilay vola eo amboniny ianao izany. Amin'ny fotoanany tsy misy orana izany dia somary manahirahirana kokoa ny manao an'ilay volon-dongona satria hita hoe mafimafy ilay tany dia hitanao hoe sarotsarotra kokoa izany ny manantanteraka izy amin'ilay fotoana tsy fisian'ny orana iny. Teo amin'ilay nandavaka izany tena nananty sarotra kely satria izaho irery nanao azy. Tsisy nanampy aloha fa dia izaho irery. Ny azo ambara angamba dia manentana antsika tantsaha namana hanatanteraka an'ity teknika anankiray ity, fa sady tsy dia mandany fotoana izy nefa tsy dia mandany vola, sady tsy mandany andro nefa hita fa mahomby.